Story time. Izaho dia zanaka olona mafiady, zanaka olona sahirana. Tsika ny lamatoa amin'ny ankizy enina mianadahy e. Azavaiko anareo hoe inona ny lalana nandalovako hatreto ary inona ny antony tsy maintsy hijoroako. Izahay dia niaina tao anatin'ny tsy fisiana. Sahirana be tena varahidana e. Tao anatin'ireny crise 2002 ireny janasa rabainina sy rabovy. Verina nidina tany ambanivohitra izahay. Nijanona nianatra, lasa miandromby, tena lasa miandromby fa tsy hoe resaka le izy. Izahay dia avy any amin'ny faritra Soavinandriana Itasy, avy any Mananasy, avy ao amin'ilay tanàna hoe Ambaniandrefana. Tamin'izany tsika nefa mikarama mitaona biriky, mikarama miandromby, karamain'ny olona manetsa miaraka amin'ny vehivavy. Tamin'izany ny sakafo zarara izy, maraina tonga dia vary soa kely, trondro maina kely ny laoka, kikisana ilay vombony iny rehefa atono amin'izay mba malany vary. Ny atoandro mangahazo, ny hariva vary soa tsisy laoka. Tamin'izany mividy petrolina mba atao jiro amin'ny hariva ary tsy vitan'ny rabaina sy rabovy na hoe 200 ariary ary 100 ariary izany resaka izany. Dia alainy ireny tanantanana ireny dia tohizana ny voany dia ireny no atao jiro. 200, tena hoe 200 fa tsy ananan'ny ray aman-dreny tamin'izany. Dia rehefa nelehibe, satria moa izahay maro an-trano, tsy vitan'ny ray aman-dreny mividy kahie ara-dalàna misy fotoana. Dia misy kahie anankiray izay atambatra ao daholo ny lesona sy ny exercice rehetrarehetra dia stylo anankiray ny ampiasain'ny lahy. Ny ankizy sasany mizezita be miaraka amin'ny kahie milay be, miaraka amin'ilay misy fonony tsara be ireny, dia miaraka amin'ilay stylo kolera ireny no malaza tamin'izany. Ny lahy moa izany efa misy anoratana, ny lahy dia efa safa. Fa nefa ilay lahy any am-pianarana tena miezaka mipaozy. Ny lahy tamin'izany isaky izay mandeha mianatra be foana satria ny lahy mimi foana tsy mba manana goûté izany, dia miaraka amin'ny ankizy debadeba dia ireny no miantoka. Dia mianatra ihany lahy hoe tiako ohatra ny tsy hiantoka izany mihitsy dia farany hitsoaha lalina namany. Rehefa terminal amin'izay za dia satria efa nelehibe ny ankizy anakenina dia tsy maintsy najanona nianatra amin'izay za satria tsy vitan'ny ray aman-dreny intsony ilay izy. Tsy vitan'ny ray aman-dreny ny antoka Nicolas, tsy vitan'ny ray aman-dreny ny antoka firiana bus sy ny rehetrarehetra sy ny sakafo atoandro. Dia nanomboka teo tsika ny karamananao serveur sy ny karamananao asa tselika. Rehefa nanana fahafahana indray ny ray aman-dreny avy eo dia rehefa nahangona an'izay tokony ho voangona tsika dia miverina nianatra dia mibaozy teny amin'ny oniversite. Rehefa teny amin'izay moa izany dia niezaka nikarataka fa tsisy hoe hajanona mianatra izany intsony io e. Dia tamin'izaho première année nanao mpatsakan'olona. Nalaiko daholo ny rano manodidina anay dia mifoha maraina amin'ny 4 manosika borety. Amin'ny 3 maraina araka moa eny Ambatomaro eny tsy mba misy rano izany mihitsy. Deuxième année moa mba nahita asa kely tany amin'ny Ocean Trade. Troisième année indray tsika mivarotra satroka ilay bob ireny dia mandeha mitety Antananarivo. Dia sady manino testo sady mikarama mampiakatra rano ny hariva. Alaina 700 ireny bob ireny dia miditsika 7,5 na 2,000 tamin'izany. Dia avy eo moa nahita sera-poinsa tany Andrefana tany mivarotra karta dia nanao mivarotra karta mandehandeha indray tsika e. Rehefa 4e année 5e année moa izany nahita freelance poinsa dia nanao an'iny hatramin'izao. Ny antony nanaovany lahy an'izany mba hanarahany lahy ny fianarana eny Ankatso hoe mba afaka mandoha volana hanaovana polikopy lahy sy hoe mba afaka mandeha amin'izay tokony ho izy ilay fianarany. Tamin'izany lahy misy fotoana miditra amin'ny 9 maraina mirava amin'ny 9 dia normalement izany tokony mikaly atoandro fa tsisy ilay kaly atoandro moa izany dia raha tahin-tomboka rehefa mba misy mba manana dia mba mihinana composé kely lahy na ilay mangahazo coco ireny ilay 10 ireny. Na angidy tampoka mihitsy izany tamin'izany tsika 53 kilo. Misy fotoana ny mpanimpiaraka mibaozy lahy gaga be fa ahoana ary ty mpaniteny tsy mba manana polikopy mihitsy. Tsy takatra satria ahoana ary ny hamoahana vola amin'ny ankizy enina mianadahy isan'andro raha ataoko hoe ankizy enina mianadahy omena 10,000 avy satria tsy maintsy mila an'izay isan'andro dia efa 9,000 izay fidiram-bola nefa henjana be. Se mba hoe mikatakata izany moa teny am-pianarana tsy hindrarahina izany intsony tsisy aza misy fotoana lahy Scooby-Doo nahita lahy eny akanjo rovitra sy ohatran'izany tsisy rarahin'ny lahy izany e. Lahy mba miezaka mba manao ohatry ny ankizy rehetrarehetra mba manao manjamanja fa hita mihitsy lahy hoe tsy afaka tsy maharaka. Saorana an'Andriamanitra ary lahy mba efa tonga mianatra eny dia izay ny zava-dehibe. Tsy hoe izaho ny fiainako izany kory anefa no inona fa te hanaitra kely ny sainareo fotsiny. Be da be ny aina-pira noho izany raha eto Madagasikara. Dikan'izany izany ilay situation eto Madagasikara mihitsy mbola ratsy be. Dia havadika politika amin'izay ny resaka. Izaho dia zanaka ray aman-dreny dondrana. Ray aman-dreny tsy mba fetsy mihitsy tamin'ny fiainana. Satria eto Madagasikara natao hoe intelligent dia izay afaka metsifetsy ny mpiray tanindrazana aminy. Ny dadako mpampianatra teny amin'ny lycée, ny reniko pasteur FJKM.
Raha painay mandrapaharetarety anazy à 63 ans dia nampianatra nikofoka kely nanao pareur amin'ity mampianatra amin'ny lycée ity. 7 alina ariary no efa hatraminay fa sahirany rapainay mandoa an'io zavatra io. Ka amin'ny fomba ahoana moa ko 4 arivo ny pareur amin'ny mpampianatra eto Madagasikara tamin'izany. Fa rehefa tsy mba fetsifetsy manambaka vahoaka dia eo foana lahatra ny farany. Neninay indray pastera fa tsy mba le fetsifetsy manipule olona sy le mitory-teny momba ny rakitra ireny fa le mpanompon'Andriamanitra be ireny mihitsy. Tsy mba mirarahany izay apparence-ny etỳ an-tany izany reniko izany fa dia olona vendrana be ilay olona ilay manakambakain'ny olona sy manao eny tompoko, tena mpanompon'Andriamanitra be loatra e. Eto Madagasikara mantsy misosi eny amin'ny image no zava-dehibe, amin'izay mba niomby mahitsy ilay lafin'ny namany. Tsy mba nitady ho an'ny intérêt izany reniko izany fa dia juste nitory ny tenin'Andriamanitra fotsiny nahavariana anazy tao. 2 alina sy iray hetsy ange ity karamana pastery, efa nampiakarina izy taty aoriana dia lasa 2 hetsy. Amin'ny fomba ahoana tia hamelomana zazana kelina amin'izany karama izany? Fa tsy mba nalehan'ny sainy izany hoe hananambakambaka olona sy hoe manipule olona izany. Kanefa isika eto Madagasikara dia eto Madagasikara izay manao an'izany dia vendrana be. Fahitsiako amin'izay nareo manomboka eto. Aleo izaho mba ho fitaratra amin'ny resaka fahitsiana izany fa zanak'olona mahitsy aho zanak'olona marina dia miezaky ny mahitsy ary miezaky ny marina. Amin'izao ohatra lasa mamenatra mijoro amin'ny fahamarinana izany. Amin'izao miezaka daholo tonga ao anivon'io fanjakana io dia amin'izay afaka manodikodina izay afaka hodikodina. Tsy izany ny atao hoe fahamarinana. Raha misy olona marina ireo dia pepona hoe lahy mihitsy mivendrana, hatramin'ny oviana ny fahavendranana ny mandeha amin'ny fahamarinana. Ny olona eto Madagasikara ihany koa dia isika tsy mahay mifidy. Olona efa manan-karena, olona tsy nahatsapa ny zavatra iainany lahy fa dia ranovana mitovy aminahy io ihany no fidiny lahy. Izay misehoseho ohatry ny hoe tafa no mba selona mirepresenté an'ny lahy, nefa hatramin'ny oviana ilay manan-karena io, ilay mahantra kely io no representen'ny olona manan-karena. Olona fa dia ranovana ny ankamaroan'ny malagasy, nefa izay misehoseho mahita tao, izay manana katikatana, izay afaka mamafi vola foana no fidinareo hitondra ny teninareo. Ka normal raha tsy mandroso ny firenena. Eto Madagasikara amin'izao nge reto ka ny marina tena miafy tsy rariny. Ny havendranana eto Madagasikara dia mahantra be. Dia rehefa tonga mpanan-karena amin'izay izy ka afaka mirepresenté amin'ny madinika dia ilay manan-karena indray no ezahany ho namany. Havendranana miompampana izany raha aminahy. Ny antony tsy ahafahana manampimbava anahy dia satria izay zavatra rehetrarehetra izay ny iainako. Dia raha ho tapenana vola aho dia ilamina amin'ny fiainako fa ahoana izany ilay olona mitovy situation aminahy ireny? Tsy hiova mihitsy ange izay raha mbola hoe ny anahy fotsiny aloha dia milamina ny anahy e. Mila mianatra tsy tia tenany eto Madagasikara. Averiko foana. Diso ny fieritreretana hoe rehefa milamina ny fiainako dia milamina ny an'ny hafa. Indrindra fa raha mpitondra ianao tsy tokony ohatr'izay ny fomba fisainanao. Ka maro ny aina zavatra ohatran'ny ny ainako mila mifoha amin'izay tsika, isika no mila miady ho an'ny situation antsika. Tsy ireo olona izay tsy nahatsapa ny zavatra ny ainantsika akory ny andeha handrasa antsika hanova ny zava-misy eto Madagasikara fa isika no mila mifoha. Ka mijoro ao modely dia tsika rehetrarehetra mila mifoha.